fa mbola eo amin'izay tontolo ny fampihavanam-pirenena izay midika fiatomboan'ny fampihavanam-pirenena ny fionana eo amin'ny filoham-pirenena ankehitriny Eratsonary Mampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy ny GEN na ny groupe des experts nationaux. Ny GEN izay naneho ny heviny mikasika ny fahitany rarahanam-pirenena ary indrindra mikasika ny fampihavanam-pirenena ny maraina teo teny Ankadivato. Ilaina tongavana amin'ny fampandrosoana ny fampihavanam-pirenena hoy ny groupe des experts nationaux. Ilaina amin'ny fanetreteny ary fampandeferana ny am-po manokana atateraka izany araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Hery Rakotomanana filohan'ny seny teo aloha. Midika fiatombohan'ny fialana amin'ny olana ny fihaonan'ny filoham-perinasa Hery Rajonary Mampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny fanantona tokoa zany tany Nosbe ny président Hery Rajonary Mampianina sy ny président Ravalomanana dia andeha amin'ny lafitsara n'le fifanantonana no andraisantsika azy, zany hoe fetimbohana fifanantonana mba ialana amina olana. Zay zany no tokony ho andraisana azy. Tsy fantatra marina moa hoe inona ny zavatra tena no resahandry zareo tao, tsika tsisy mahafantatra. Misy gazety efatra ato azy jerena. Tsika tsy mahafantatra, tsika tsy mahafantatra ny hoe inona ny zavatra ny resahany tao, fa ny hoe efa nifanantona dia engany le fifanantonana zay nitranga tao zany hiteraka tombotsoa ny vahoaka malagasy. Na inona tsangan-javatra atao zany eto dia tokony hoe ny tombotsoa ny vahoaka, ny tombotsoa-pirenena ny tokony ho jerevana ao anatin'le entina hanatsarana no avy ny firenena. Everiny GEN tokony hiatrika fitoniana ary hiatrika ny fahavalo imbonana mitondra teo aloha sy ankehitriny. Anisan'ny ilaina vahaolana imbonana momba ny fahantrano, ny kolikoly, ny tsy fahandriam-pahalemana, voka-drasan'ny telestage, ny olana fananantany, fandrobana ny harem-pirenena. Ilaina ihany koa ity vondrony ity ny fametrahana ny rafitra demokratika, ao anatin'izany ny fananganana ny rafitra iarovana ny foto-kevitra demokratika. Momba ny volavolan-dalàna momba ny fananganana ny haute cour de justice indray dia laza ny GEN fa sakana tsy ahafahana mitsara ny heloka vita mitondra ny fahasarotana sy fahalavan'ny fanenjehana atao amin'izy ireo. Everiny GEN ihany koa fa raha ny zava-misy dia tsy ho tratra ny 12 volana voafaritra lalam-pahandrenana ametrahana ny haute cour de justice. Manoloana io dia mandroso sosi-kevitra ny hanatanterahany gouvernement d'affaires amin'ny hery velona eto amin'ny firenena ny GEN mba tsy hisian'ny krizy amin'ny rafim-panjakana.